korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF iarahanao amin'ny Siriana Andriatafina Valina. Korana moraly Fifalina be ny arabanatsika rehetrarehetra mpanaraka ny RDVHFF any tokatrano amin'ny fandarana korana moraly izay rahantsika amin'reto vahiny maromaro reto dia miarabantsika rehetra ny tokatrano miaraban'izy ireo ihany koa. Ety ampiandohana moa zany dia fahazavaiko ilay fandarana korana moraly azo atao hoe dinidinika anaty salon izy ity fa tsy hoe ambany tafitrano fa tsy maintsy misy tafitrano foana moa rehefa iresaka anaty trano mazava ho azy. Ny lohahevitra izay resahanay amin'ity androany ity mahakasika ny fitondran-tena. Afaka mandray anjara nareo any tokatrano any fa tsy afaka miditra mivantana fa mandray anjara amin'ny fanarahana amin'ny télé, amin'ny radio, amin'ny internet. Manana vahiny valo eto manoloana misy 5 vavy 3 lahy zareo eto. Zany hoe izy ireo zany no ifampiady-hevitra indray mahakasika an'izay sujet na lohahevitra fitondran-tena izay. Tsy haiko aloha izay tonga dia handray fitenenana avy hatrany satria ny fotoanantsika mandeha dia tonga dia tsy ho lava resaka fa mahakorana anazy izay tsy hanarery ny sehatra fa anay rehetrarehetra eto dia anao ihany koa afaka mba menomenina kely ianao any tokatrano any mihaino mijery fa tsy memenina amin'ny paozinay fa memenina ny resaka izay resahantsika eto zany mba handraisanao anjara kely ihany. Eny ary avy hatrany fanontaniana apetrako ohatry ny ahoana ny famaritana izany hoe fitondran-tena raha ho anareo. Isan'ny teny volo. Voalohany miaraba ny Siriana, miaraba antsika rehetra, tsika vahiny saina ho atokatrano mpijery sy ny mpanaraka na amin'ny télé na amin'ny radio. Ny amin'ny hoe fitondran-tena, raha zaho manokana zany ny hoe fitondran-tena izay dia tena mamaritra zavatra be dia be. Fitondran-tena ohatra zao hoe olona fotsiny zany amin'ny fitondran-tena dia misy ny fitondran-tena tsara, misy ny fitondran-tena ratsy. Efa samy nenana daholo zany ka be dia be ny mamaritra an'izay fitondran-tena izay. Miaraba ny Siriana dia miaraba antsika rehetrarehetra ny tokatrano mpanaraka ny fandaharana. Ny aminahy zany hoe fitondran-tena zany dia fombafomba fiainanao andavanandro amin'izay zava-rehetra izay ataonao. Izay zany ny hamaritako an'ilay fitondran-tena. Miaraba ny Siriana ihany koa dia miaraba antsika eto amin'ny plateau miaraba anareo any tokatrano any. Amiko zany ny atao hoe fitondran-tena dia ny fahaizana miaina eny amin'ny fiarahamonina amin'ny tenanao ihany koa izay. Miaraba ny Siriana dia miaraba amin'ny mpijery dia miaraba anareo any eto amin'ny plateau. Ny rina. Ninahy zany hamaritako an'izany hoe fitondran-tena zany dia fahaizana mitondran-tena dia eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra. Faly miaraba ny Siriana dia faly miaraba anareo fitomenata dia za koa faly miaraba ny mpanaraka sy mpijery any amin'ny télé sy ny radio. Ny fahaizako an'ilay hoe fitondran-tena moa zany dia fomba fiainan'ny olona ohatra hoe anatiny na ivelany, ohatra hoe ny ao an-trano ny eny amin'ny fiarahamonina dia tsy haiko ohatry ny hoe misy mendrika misy tsy mendrika koa moa ilay fitondran-tena dia ohatrohatr'izay ilay izy. Miaraba ny Siriana dia miaraba anareo fitomenanareo dia miaraba ny tokatrano koa. Dia na zany famaritako an'ilay fitondran-tena mafimafy ny famaritako an'ilay fitondran-tena zany dia hoe ianao mitondra ny tenanao eny amin'ny lalana sy alehanao rehetra eny. Ka tsy maintsy ianao aloha no mitondra ny tenanao kosa dia avy eo ianao no mandinika ianao mandinika hoe tsara na ratsy no ataonao fa mahay mitondra ny tenanao fotsiny ianao amin'izay rehetra lalana lalovanao.
zay no mba hoe afahako mandray anazy. Miarahaba ny Siriana dia miarahaba nareo fito mianadahy dia miarahaba ihany koa ny mpijery sy mpiaina ny tokantrano. Ny amiko izany atao hoe fitondran-tena dia izany hoe izaho izany mitondra ny tenako satria hoe fitondra tena na tsara io na ratsy io na mety io na tsy mety dia izaho mitondra ny tenako. Izay izany ny hamaritako an'ilay hoe fitondran-tena. Miaraba ny Siriana dia miaraba nareo mpanatrika sy mpijery ny télé sy ny radio any atokantrano any. Ny ataoko hoe fitondran-tena zany dia ny fomba fiainanao mihitsy ny hoe tia ny fomba fiainanao eny amin'ny mpiara-monina sy ny ao anatin'ny tokantrano. Zay zany no fahalalako amin'ny fitondran-tena. Azo atao hoe voalazantsika rehetrarehetra ilay izy ny fitondran-tena araka ny akamaroan'ny teneninareo dia nao no mitondra ny tenanao dia ny fomba fiainanao eny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny tenanao moa mazava ho azy izany. Marina hoe tsy olona nitondra ny tenanao fa tsy maintsy ianao nitondra ny tenanao dia iny le hitarafana hoe raha iverenao kely ny ao amin'ny tenin'ny Jean Sasy Serafina hoe iny ny tarafana hoe mendrika ve sa tsy mendrika, izany hoe misy fizarana le fitondran-tena hoe misy fitondran-tena tsara dia misy fitondran-tena ratsy ohatra ny ahoana izany ny fahaizana ho manavaka amin'izay nga to dia itodiako aminareo mianadahy namoaka an'ilay teny fa afaka mandray anjara nareo hafa hoe inona le hoe fitondran-tena ratsy angambany aloha satria ny ratsy foana ny tena miditra melohany an-tsain'olona. Ohatra ny ahoana izany hoe fitondran-tena ratsy? Ny atao hoe fitondran-tena ratsy tsy mendrika ozy ianao. Tsy mendrika dia ny atao hoe fitondran-tena tsy mendrika ratsy dia ianao zany lasa tsy na eny amin'ny fiarahamonina izany ianao na ohatra ny hoe mitondra tena dia efa fantatry ny olona iny tena ratsy mihitsy ny na ny fomba fijery na ny fomba fitafy na ny fomba fihetsika dia ao anatin'iny izany le hoe ratsy. Le ratsy le iteny ivelany tianao tenena tena ety ivelany. Ny ao am-po koa nefany dia mivoaka amin'ny vava le hoe fitondran-tena ratsy satria miteniteny foana, miteny ratsy, tabataba mivazavaza man'olona ohatr'izay ny atao hoe fitondran-tena ratsy. raha manokana zao le fitondran-tena ratsy fitondran-tena ratsy tonga dia fantatra be satria fiarahamonina mahafantatra an'izany hoe ohatra zao raha vehivavy izy dia hoe tena mba ratsy fitondran-tena koa iny vehivavy iny dia tonga dia fantatra ny fiarahamonina zany zay raha lehilahy koa izy dia ratsy fitondran-tena iny lehilahy iny hoe inona zany raha hoe vehivavy izy mahafantatra angamba sika rehetraretra ny fiarahamonina eny fa raha ny vehivavy ratsy fitondran-tena dia fantatra hoe vehivavy ohatra vehivavy maditra mahafantatra an'izany dolo ny tanora ohatra lehilahy koa izy dia lehilahy maditra mazava moa ny tena lehilahy dia tsy maintsy any amin'ny fidorohana ohatra ny fidorohana zava-mahadomelona eo ny fizangajangana sy maso ny fangalarana eo fa ratsy fitondran-tena ohatr'izay zao no famaritana tsotsotra kely ngamba andramina. Misy koa le mijorojoro sy mipetraka eny ambony tamboho reny dia efa ratsy fitondran-tena koa ka zay le marobe no mamaritra an'le izy fahasatonana zany re indray teny ohatra hoe ianao zao ohatra hoe mitondra ny tenanao ianao zao mitondra n'le tenanao mihitsy dia hitanao hoe tena ratsy ty tenako ty tena ratsy dia izay tonga dia hitsaran'ny fiarahamonina hoe tena ratsy iny vehivavy iny na iny lehilahy iny ohatr'izay. Ny olona manodidina mihitsy zany no mahita le izy hoe itsy olona raha itsy ratsy fitondran-tena amin'le fihetsika ataon'le olona zany ny ahafantarana azy hoe ratsy fitondran-tena izy na tsara fitondran-tena amin'ny zavatra ataony amin'ny fiainany amin'ny fiainany rehetrarehetra amin'izay rehetra ataony dia izay no ahitana anazy hoe ratsy fitondran-tena zay. Ohatra ny ahoana indray ary le hoe tsara fitondran-tena zany tonga dia to dia raiso kely ngamany tonga dia tsy afaka tsy mifampiandry ihany kasay misy makony hoe manao ahoana natao hoe tsara fitondran-tena raha amina manokana angamba natao hoe tsara fitondran-tena dia tonga dia ny fiarahamonina koa mamaritra an'izay hoe tena mahafinaritra iny olona iny fiarahamonina to dia mahafantatra zany hoe ohatra ianao zany raha misy zavatra atao dia ianao foana natsony zareo ohatra noho ny ianao ohatra ny hoe tsy mety manao ratsy ianao ohatra
tsy miteny ratsy ianao tsy mandangy ianao tsy tia miady aman'olona tsy hitan'zareo manao fomba ratsy mijangajangana tsy manao fomba ratsy hoe mifokafoka zavatra mahadomelona sisina mangalangalatra sineny zay zo aminah de hoe fitondratena tsara ny fitondratena tsara koa zany hitako hoe hitan'ny olona ianao hoe atokisana azo antoka ianao zany mafimafy kely hitan'ny olona ianao hoe hitan'ny olona ianao hoe atokisana azo antoka tsy hoe manao ratsy fa tena hoe mandeha amin'ny fahamarinana tsy mba mieritreritra hoe zavatra hoe manaintainana ohatra hoe manaintaina ohatra zao hoe misy manenjika ohatra hoe manao ratsy de misy manenjika de ianao nefa tsisy manenjika zany eritreritro satria ianao manao ny tsara de normal ianao tsy enjehan'ny eritreritro mihitsy fa mandeha ianao de atokisan'ny olona ianao hoe iny olona iny tena tsara fitondratena tsara ny lalana alehany satria izy tsy manao ratsy hidirako kely aloha ngambany teo amin'le tenin'ny rina teo a hoe ny tenanao ihany a de matsapa hoe ratsy zany tenako zany zay aloha tena marina be satria enao de mahay mamaritra hoe ohatry ny ahoana ny fitondrantenako a za ve olona manana ny fitondratena tsara za ve ratsy fitondratena ohatran'izay de raha tena faritatsika zany le fitondratena de hoe le fomba ahoana moa zany fomba fanehoanao momba anao zay ny tena mahintsy kokoa hoe fanehoanao amin'ny tenanao voalohany a de avy eo a eo anivony manodidina anao rehetrarehetra amin'ny tenanao le izy hoe tena ingaiko mihitsy le hoe amin'ny tena fa tsy tonga de hoe any amin'ny manodidina satria ny antony a aza indraindray misy olona tsy afaka tsaraina ivelany hoe zao ty olo ty ohatra zao nefany a hafa izy ambadika zany hoe raha ohatra ny tena mamaritra ny hoe manana fitondratena tsara na manana fitondratena ratsy aloha de ny tenanao tompony ianao tompony mitondra anazy mihitsy ny aloha miaraka mitovy hevitra velotsika afaka tsipahana ny teniko a de satria miainga amin'ny tenanao le izy ny tenako ihany zany a mahafantatra hoe mety aminazy zao fitondrantenako zao a zao ny zavatra mety hiainako a zao ny tiako hiainana le fitondrantena nefany a tsy azo avy amin'inona na avy amin'inona fa azo avy amin'ny safidinao ny tiako azavaina amin'izay hoe azo avy amin'ny safidinao zay de hoe safidiko ny safidy hoe ho any amin'ny tsara fitondrantena na ho any amin'ny ratsy fitondrantena de le safidiko iny amin'izay a no iarahan'ny fiarahamonina mahita avy eo iarahan'ny manodidina mahita hoe nandeha ny safidy ale fitondrantena tsara a de ny rahany rehetrarehetra nahita safidy ale fitondrantena ratsy a de ny rahany rehetrarehetra nahita eo amin'izay nefa ny tiako tsindrina kely amin'izay hoe satria nareo ny teny tonga de fantatro io ka tonga de fantatro fiarahamonina hoe ratsy fitondrantena ry olo ry tsara fitondrantena ry olo ry nefany indraindray tondromolotra ane le izy mety tsara fitondrantena olo io fa ianao mbola tsy nalala anazy fa tratra ny tondromolotra hoe mety hoe alako entsoa de miteneniko ipriska hoe ratsy fitondrantena iny fa mitandremo ohatran'izay lasa fankalana indray zany no miforona ao anatin'iny fa ny tiako tenenina zany hoe ahoana zany raha ho anareo ny tena fomba ahafahana tena hoe mampiseho ny fitondrantenanao hoe tena zao ny réel aminao tsy ho voafafafafana tondromolotra ainao mihitsy zany ny mampiseho an'le fitondrantenanao tena mamaritra an'le fitondrantenanao na mamaritra ahoana ihany koa ianao zany zay afaka misafidy nareo na zay ny valinareo na ty fanontaniana ray ty hoe ahoana koa no ahaizanao tena hoe mamaritra hoe zao ny tena fitondrantena ny olona io amin'ny alalany ahoana zany ny tena nananao tena hoe na moa zany hoe tena antoka hoe tena marina le fitsaranao fa zao ny fitondrantena ny olona io zay raha amina aloaloha zany mba andray fitenenana voalohany indray zao sa raha amina manokana aloha zany no hoe amaritako hoe zao ny fitondrantenany ito olona ray ito
dia tsy ho fantako aloha raha toaka hoe olona tsy miara-miaina amina ao an-trano ilay izy fa raha hoe olona eny ivelany izany dia tsy ho fantako izay fiainana any anatiny ao an-tranony ao fa tsy maintsy hoe amin'ny alalan'ilay fihetsika mivoaka ety ivelany izany no hitsarako anazy hoe tsara fitondran-tena io olona io na ihany koa hoe ratsy fitondran-tena io olona io amin'ny fihetsika ety ivelany na fiteny ny fitondran-tena ny eny mety hatramin'ny fiakanjony koa azy le amin'le fitondran-tena re fitondran-tena ratsy zany mety hoe manao ratsy ianao tena manao ratsy zany ianao dia hitan'ny olona ty ivelany amin'izay hoe manao zavatra tsara indray zany ohatrany hoe ataoko zany ohatrany hoe nangalatra ianao teny kolaizan'ny olona ianao zany nefa ianao tonga amin'ny fiarahamonina indray zany ianao mety ohatra ataontsika hoe lasa mivavaka ianao lasa niova ianao dia ny olona mety tsy ionanao tanteraka hoe tena mivavaka marina iny fa le ataonao mihitsy iny iny ianao fa hitan'ny olona ianao mandeha mivavaka misy zavatra mipetraka hoe mety tsy makan'iny ianao dia ohatray zany ohatrany hoe fitondrana zavatra tsara zany le ratsy zany lasa ohatrany hoe niova tsara zany dia lasa atoko isan'ny olona zany ianao amiko aloha dia ohatray le ie ny mamaritra ny fitondran-tenako zany dia zao amin'ilay zavatra rehetrarehetra izay ataoko mihitsy na dia ataoko hoe misy manaratsy zany ohatsy ny aratsy ny serafina zany hoe iry entsoa manao an'izao dia tiako aseho mihitsy zany hoe za tsara fitondran-tena amin'ilay fihetsika ataoko amin'izay zavatra rehetrarehetra ataoko ohatra hoe zany hoe te handray ohatra hoe ohatrany hoe amen'olona asa dia ianao zany raha omen'olona asa dia ampanaoviny ianao dia ilay olona amin'izay avy eo mahita hoe tsara ilay nataonao fa atsoko foana ianao manao an'ilay izy dia za foana lasa atsony dia ohatr'izay zao ilay anahy zany hoe lasa nanan'olona confiance ie lasa nanany olona fatokisana amin'ilay zavatra ataoko mety hoe ilay olona zany mahafantatry hoe na eny sisy ndresaka izy hoe za manao ratsy ohatr'izany nefa izy mahita avy eo amin'ilay asa ataoko ao aminazy tsy mahita ratsy aminazy dia matoky anahy izy zany zay le nandray zany anehoanan'le fitondran-tena mafimafy kely anehoanan'le fitondran-tena mba hitany ivelany dia ohatra hoe asehoanao amin'ny fitiavana daholo izay ataonao mba porofonao amin'ny fitiavana na mana ratsy zany ohatra hoe manao zavatra tsy mety ohatra hoe manao zavatra zany dia atao hitany zany hoe tsara foana ny ataonao na dia manao zavatra tsy mety aminao ary izy ohatra hoe tsara ny ataonao fa izy mbola mitady hevitra ahona ho zany filazana azy anaratsiana anao dia ianao zany maneho amin'ny fitiavana foana hoe za ohatr'izao foana tsy miova za fa zao za tsara foana no asehoko anazy dia hitany hoe tsara dia lasa na izy manaratsy ara lasa miova ho azy amin'izay satria hitany foana hoe tena tsy mety ho ratsy mihitsy na aratsiana ara nefa olona tsara no aratsiana ohatra ny anandray zany raha ohatra hoe fitondran-tenako indray aloha zany ohatra hoe ohatrana amin'ny fiarahamonina zany tiako tenenina raha ohatra hoe ny ao an-tranoko aloha ny anehoko alay izy voalohany dia avy eo iny ao fiainako ao an-tranoko iny ihany no entiko mandeha ny ivelany raha milamina moa zany aho dia filaminana iny no entiko mandeha miseho amin'ny olona any ivelany mikorotana zany ao dia mikorotana ianao eny ivelany hitanao misy famarinany azy le fifandraisany ao zany tiako tenenina hoe ny ao aloha ny ataoko voalohany izay vao ny any ivelany dia ohatr'izay zany le tiako tenenina hoe ny fanehoanany toetra io zany manomboka ao anatiny makany ivelany raha ohatra hoe ny ao an-tranonao milamina tsara dia ny any ivelany tsara dia fitondran-tena tsara mba hitarafan'ny olona anao any ivelany hoe tena tsara tokoa ry olondry resaka fivavahana ifano sy nirina zany teo dia hiditra makandray aho hoe matetika ahoana zany ny hevitrareo satria matetika amin'ny olona rehefa montina ianao manana fitondran-tena ohatrany hoe montina na tsy manao ny fanaon'ny olona no atao hoe mpivavaka lasa mivoana kely le sujet aty lasa no atao hoe mpivavaka dia nefany rehefa mpivavaka zany eto zany dia manana fitondran-tena tsara zay hoe tiako tenena tamin'ny voalohany teo hoe nareo zany miteny hoe rehefa jerena ivelany fotsiny dia fantatra io fa tsara ny fitondran-tenan'ilay olona kanefany miara-manaiky kosa tsika mialatsiny aloha zany fa tsy maintsy izay ny tenenako azy
mivavaka amin'ny jesosy mamonjy, mivavaka amin'ny arapila zany tsara, mivavaka amin'ny rehetrarehetra zany manonona maromaro mba tsy tenenana hoe anina ihany ve ny teneninao, amin'ny adventiste fivavahana maromaro samihafa zany raha isitsika hoe manao jipe lava be, misy tsy maintsy manao sarondoha raha na zao zao efa fitondran-tena ratsy zao lokomena be ako zao zany raha ohatrany na tena mariny zany tenenina anareo hoe le famaritana le fitondran-tena le teneninareo mantsy teo tsy pako tena tsy pako le teneninareo sady tsy pako no poro mizara roa zany ny antony ho azavaiko rehefa avy eo fa raha voazamy mandray fitenena dia naleratra amin'ny farany eto dia tiako tenena hoe aloaloha zaho any amin'le tsy pako fa rehefa avy eo makany amin'ny poro zany rehefa any amin'ny faraparany any tsy pako ilay izy satria ny antony raha ohatra hoa any amin'ny ataontsika hoe nareo teny teny raha vao mivavaka ianao dia tiany olona dia ozy ny olona hoe tsara fitondran-tena fa zange raha tsy fitondran-tena anoloana fivavahana hafa satria be kavina be dia manao lokomena be dia manao tsy misaron-doha dia za etsy foana tout le temps dia ratsy zay fitondran-tena zay raha jerena any amin'ny hafa mijejo ianao zany dia efa ratsy fitondran-tena ianao zany zay dia zay le tsy pahako ale tsy le any ivelany misy tsy mety kosa aloha le fijerena hoe any ivelany fotsiny fa ny tena ahitana sy mamaritra le fitondran-tena raha hijery le ivelany tena le toetra mihitsy miainga eo amin'ny fiteny ny toe-tsaina ny fomba fihetsika satria maro zao ohatra satria le fanamaritan'ny olona surtout eto Madagasikara ny atao hoe tsara fitondran-tena dia saika hoe rehefa mivavaka na amin'izy ianao mivavaka dia tsara fitondran-tena ianao raha vohatra ny akitrokelinao ny jiponao dia tsara fitondran-tena ianao rehefa vao mipasoka mahitsy velondrirana foana pataloha dia tsara fitondran-tena ianao fa mpivavaka zay zany ny tsaran'ny olona any ivelany ohatra zao rofo zaoko tsara fitondran-tena zany mizile foana andavanandro ohatra zao tsara fitondran-tena fijerin'olona zany afaka manapaka mihitsy tiako maty le hoe ho an'le lehilahy moa ny tena idiraka toy ny tena lehilahy anatin'ny tanora misy tanora tena marina mihitsy ny hoe mody manao velondrirana sy any fa tanora tsy zay ary le tsy pako zay hoe mahitan'izany zay ny fiarahamonina tsy pako le terme hoe le amin'ny any atokantrano sy le natsipiny fany teo hoe rehefa mivavaka ianao dia tsy pako le izy satria le fivavahana angamba ny deba hafa mihitsy tena miova sujet kely tsika amin'izay satria raha vao zay ny resakitsika sady sa hidirantsika ihany lo satria re izy zany raha vao mamaritra fitondran-tena aloha dia teneniko hoe voalohany aloha tsy azo tsaraina ivelany aloha zay nefany azo tsaraina ivelany le azo tsaraina ivelany teneniko ny fiteniny ny fihetsiny momba anazy rehetrarehetra amin'ny toetra sehoany fa ny tsy azonao tsaraina ivelany kosany misy enao mihitsy nefa tsy haiko hoe any aminao any zany hoe fady hono zany manao lokomena fady zao dia aminao zany zay manao lokomena ratsy fitondran-tena dia zay zany le tsy tiako zay hoe ratsy zampisainany zany fa ny fanatsarana ny vatana tsy midika mihitsy ny hoe fitondran-tena ratsy ka ny satria fivavahana le resaka za eto amin'ny plateau any RTV HFF tafiditra Aochoa zany amin'izay resaka izay ka ny atao amin'ny Aochoa zany aloha tsy ndiko tsara mihitsy ato tena matezitra zany hoe tiana zao tsy ampy kely le lokomena hoe enao zany mila manao tsara satria ho voninahitsy le Andriamanitra tomponao nanaovanao tsara fa tsy hoe fijejonana iny tsy faratsiana fitondran-tena mihitsiny zany na ny kely azy dia tiako ny voadona kely amin'ilay teny fany hoe rehefa mpivavaka dia inona ianao ny olona mitenanao hoe tsara fitondran-tena fa avana le mpivavaka angamba satria maro ny mpivavaka amin'izay tenin' Jean Sas zay hoe
mivelondrirana izy milava zipo izy fa zava-dozany ataony rehefa avy eo tovy am'le tsy mivavaka ihany fa le mpivavaka zany ny tena misy mihitsy le mahasamy hafa azy a zay mbola ho resantsika ao ariana kely rehefa avy eo itotapahakely pesiriana anazava tsara am'izay mihitsiny a hoe misy le fivavahana le fivavahana zany a tena anasarosaromana ny zavatra atao zay zany ny tena hitako am'izao hoe le fivavahana anasarosaromana ny zavatra atao fa ny ratsy atao de any ambadika foana ary raha mahita mihitsy de zao le izy am'izay ary anavahana anazy raha misy mpivavaka tena hoe mitovy daholo ny tenuena vavaka e samy lava zipo samy pataloha mivelondrirana samy ohatraohatrany saika ohatr'izay foana moa zany nahitana anazy fa zay le manahirana be misy lava zipo fa tataka be fa kosa ny anavahana anazy a de raha tsika mahita fa misy gne any am'le fotoana anaovany an'le fivavahana ihany izy nohatry niny fa rehefa andavanandro izy na vo mirava eo izy na mbola ao anatin'io fotoana io izy a de zavatra hafa mihitsy ny ataony ahoana moa zany ahafahana mamaritra an'izany hoe zao ny atao hoe manana fitondran-tena tsara ny mpivavaka ny sasany ara moa de fampataloha mihitsy fa tsy fahamaritana kosa zay sady matetika aza ane le fivavahana mihitsy no anaritsaromany le olona ny zavatra mihitsy le teo le olana zany le olona ohatra miditra am-piangonana izy a de mandeha ny tolotena de mivoaka izy mifoka sigara de fitondran-tena tsara ve zao zay satria mpivavaka izy non zany hoe tsy mahafaritra mihitsy le hoe mpivavaka no manana fitondran-tena tsara satria am'izao koa ary zao a misy fotoana moa zany mahita le ozy nareo hoe amin'ny fihetsika ivelany manao velondrirany raha mise miala ao an-trano manao lobaka tsara tare de misy fotoana am'izay moa mahatratra ianao eny am-pandehanana eny mahita hoe entiny zareo anaovany zareo ratsy kay ty paozy mihaja be sy miendrika hoe mpivavaka be ty de ohatr'izay le izy hoe le olona zany am'izao mieritreritra hoe rehefa mivelondrirana sy manao lobaka de tsara toetra iny olona iny kay iny olona iny mihitsy kay le tena hoe pisoloky tena marina le teny ohatr'izay le izy natany anaty bisy ary nahita satria tena tiako tsoahana ao anaty nitanjoko am'le korana moraly mantsy mizahatra sady voasitonareo a no voasiton'ny mpiaino tiako tsoahana ao anatin'ny toe-tsain'ny olona mihitsy hoe ongotana le fomba fijery hoe any amin'ny fitafy satria jereo a tena miraikitra amin'ny sain'ny olona zany hoe amin'ny fitafy ny ahitana hoe tsara fitondran-tena ny olona ray kanefa ny jereko zay resaky priska zay ny pisoloky am'izao de manao costara nefany a saika mihevitra daholo ny olona fa rehefa ny olona amin'ny costara sana tsara fitondran-tena izy zay zany hoe miara-malala zany fa saromana anatin'le fitafiana fiakanjona fivavahana ohatran'izay zany fanaromana ny fitondran-tena ohatry ny hoe raha mahita azy zany ianao de ohatry ny hoe pastera zany de eo le débat-tsika am'izay hoe ahoana ary zany zay le tiako anotaniana teo fa tsy azonareo mihitsiny hoe de ahoana ary zany ny tena ahafahana tena mamaritra hoe ty le tsara fitondran-tena satria raha iteninareo hoe ny fomba mipôzy ny fiakanjo ny ivela nozy izy saondra nefa n'le pisoloko mitovy fiakanjo mivavaka ndray ozy izy fano a nefa ny mpivavaka rahantsika mahita fa anaty fivavahana mbola fanadala mifoka sigara aiza zany le tenajerijery lasa vavy fampiclub ao am-piangonana tsara mihitsy le sujet siriana mety tsara mihitsy satria ny tena moa tanora ty efa taona maro ny eny anatanatiny zareo fa tanrana zay mahita ny tena eny amin'ny fiarahamonina eny a tena nandalo zavatra maro de maro satria tena maro e satria ohatra fotsiny zao mody miakanjo an'le akanjo fotsy be reny zareo ny tena moa tsy de mahay baiboly tena tsy de mahay baiboly misy an'le hoe ambody mitafo janak'ondry misy ny tena moa tsy de mahay baiboly misy an'le hoe ambody mitafo janak'ondry mody janak'ondry zany ty avelany ao anatiny hoe de eo le fanontaniako am'izay hoe ahoana zany ary ny tena ahafahana mamaritra hoe tiany atao hoe tsara fitondran-tena
de raha izaho manokana zany a raha izaho manokana raha sokely aho masy le izy de hoe nefa lery atsy a ny ao anatin'ny hoe ahoanana zany nafahanao mamaritra hoe fitondratena tsara satria efa azo takomana le izy amin'ny fitafiana maro samihafa zany a ny ao anatiny efa tena ratsy ahoana zany nafahanao mamaritra an'izay ny afandra za manokana zany nafa no mamaritra an'izay hoe ahoana nafahanao hoe mamaritra ny fitondratena tena tsara de sisy afatsiny teny sirana teo mazava ho azy fa ny tenanao ihany ny tenako ihany satria afaka miafina za ao anatin'ny fitafiako afaka miafina iny fiarahamonina eny fa rehefa tonga matin'aly za tsisy mahita lasa zaho miboaka manao ratsy ary ahoana indray ny afahany manodidina mamaritra hoe tena manana fitondratena tsara manoloana an'izay sary hitantsika hoe azo tapenana le izy ka io moka ny siriana ianao zany raha moka le fiarahamonina zany raha ohatra zany ao anivon'ny fiarahamonina satria efa niditra fivavahana ihany moa tsika teo raha ny fiarahamonina raha tonga le ranao afaka ampidirina ny fiarahamonina makony manao tsara ianao misy manakihana manao ratsy ianao misy manakihana raha ho ana manokana zany de alohanao manao ratsy raha ho ana manokana zany tsy dirako zay hoe vavan'olona zay fa ny fitondratena mendrika ao ana ho any mahatsara ana de zay na no raisiko zay raha izaho manokana ny hevitra am'izay le famalina fanontaniana satria sarotra fitondratena tsara sy ny fitondratena ratsy maraisa zafa za aloha zany mialatsiny ampiay fa nena miaina normal sur plateau tsy de misy hoe zao na zao fa zany hoe raisina ihany rano a fa nina zany amina zany hoe ny amaritako le fitondratena tsara de ny zavatra ataoko am'le asa ataoko am'le izy am'le olona ndraisakitsika eto fa tsy anao ka le zavatra ataoko mihitsy zany tiako hitan'le olona hoe za manao tsara zany etso ary tsy tafiditra mihitsy zany ianao zao mitena hoe ivavaka nefa amin'ny fivavahana anasaromana le olona tikitsika resana eto averiko amin'ny antso hoe ny teninareo to rehefa tena andresana de hoe fomba fekanjo nefany nareo ihany namoaka hoe mpisoloky am'izao manao akanjo ohatr'izao tsy araka mihitsy de ny teny indray nareo rehefa mpivavaka de tsara fitondratena kanefany ny mpitondra fivavahana mihitsy aza no ratsy fitondratena de eo ihany koa ny mpivavaka zany hoe tsy hitanao zany fa pastera ne mafantatra hoe mitsangany riany de ifokazigara kely any ivelany pastera koa ry mety anampy rehefa tsisy malahelo izy mety manampy avy hoe badekely ambadika koa tsy hita mihitsy zany zay andraisana an'le teny de ny anazy zany tena hitako hoe raha tena samy hitadiny ahafantarana hoe mahatsara ny toetranao zany sao de mba tokony hitady an'izany atao hoe fivavahana tsara zany sao de mba zay ny tokony atao hoe tena hitanao hoe aiza misy an'izany fivavahana tsara io mantsy samy mivavaka dao de samy manana ny tiany tenenina de raha tena hoe hidirako zao de hoe aleoko mitady an'izany hoe fivavahana mahatonga ana mampiovana zay zany tena hitako hoe hitako tsy hitako ka le fivavahana nge be tabe le fivavahana ary tsy hitanao zany izy no raisina eo ary tazomiko zay teniny nirina zay entiko mepita amin'ny sisy hafa aleo mitady an'le tena fivavahana tena mampiova ozy izy nirina ahoana indray ny mahatonga ny hoe tsy maintsy fivavahana ny mampiova raha amiko zany raha am'izao andro zao tena tsara tsony mihitsy tsisy olona hoe tena hoe tsara fitondratena tsony nge am'izao fa na ny andro fa ny hoe ny olona tsara fitondratena zany de ny amin'ny ataonareo hoe mitady an'le tena hoe fivavahana tena hoe marina de ahoana no mahatonga ny hoe tsy maintsy fivavahana no ahafana manova an'izany hoe fitondratena ho tsara tonga de raisokely teny siriana satria fivavahana ny asesesina ka mahatonga le hoe fivavahana salo satria zany hoe maninona zany tsy maintsy hoe fivavahana ianao zany miaraka am'zareo miaraka mihevitra am'zareo raha hevitra am'zareo fa zako
tsy raha hevitra am'le fanontaniana pour am'le fanontaniana koa hoe marina be satria tsy maintsy fivavahana satria ny tena makony a marobe ny fivavahana efa nandalovana tany ay ka maninona nefa tsy nisy ka eo indrindra le tiako ambara sy tiako ampita am'le piano sirena sy rizy fitomena da hoe tsy maintsy fivavahana io zay vo azo atoko io hoe miova ianao zany satria maninona no tsy maintsy fivavahana ho azavai kely mihitsy le izy satria zao raha ny tena dia tena nitety fivavahana maro de maro taloha tena maro ny fivavahana satriaenao mihitsy ary zany nge zany fivavahana foana ny afarany io ka fa fivavahana misy de ozy izy ianao anatety fivavahana marina de efa nirina mbola sy tapitra le fanazavako siriana ty daholo zao le fivavahana ka io indrindra efa nandehanana daholo reny tsisynao zao efa nitety maromaro izy ianao no tsara ka zay le mahatonga ana mahatonga ana hoe nitety maromaro satria tsy nahafaka tany de ozy nirina teo hoe tokony mitadana le fivavahana marina zany de za aloha saky no miteny fa nahita an'le marina za hoana manahita an'le marina zany zay mahatonga ana mijoro eto hoe mampafantatra ny mpianao tokantrano sy ny mpijery eny e enao zany nahita zay nge miara-manaiky fa maninona fotsiny tonga de tany amin'ny hoe tsy maintsy fivavahana no no ahitana le tena fitondratena tsara fa tsika nefa nanana debat teo hoe le fivavahana mihitsy koa misy manalokaloka fiefenana zany ka eo indrindra le olana fivavahana marina zany teteapone mitady le fivavahana marina zay zany tena tiako tenenina fa raha hoe samy fivavahana any efa samy fantatra daholo mitoetranyzareo efa tsisy mandeza eloniny misy rena aminahy mihitsy any tokantrano hoe efa zay kosa efa mahatonga an'izay mokany hoe mivavaka ianao zany ohatra za mivavaka tonga de teneniko tsara mihitsy ny hoe nitenenina teo daholo mo tena sirana teo le anarana fiangonanareo tena nitety an'ireny maro de maro reny za ary tena tany fa tena ny adalana foana tsisy afaka zany io fa ny atao foana mody mandeha mivavaka zay reo asabotsy alahady de tonga ny andavanandro de nataona ihany nataonay tsisy malahelo zareo zay moko le fomba fiten'ny tanora tsisy malahelo tsisy bety sady mandreraka be mijery an'zareo anaty bus ianao a sady manao zipo kely mitondra baiboly tena ka fivavahana zany ka de maninona reo mbola any fivavahana any tady solution any fivavahana foa ny fivavahana nge misy karazany ary misy fivavahana hoe debat aminareo za tsy terera be sady fivavahana misy karazany maro misy karazany marokely a le fitondratena ratsy zany ao anaty ao a nataoko hoe raha nde hivavaka le mitety an'ireny le fiangonana ny teneninao reny zao zay a aloha tsy le ka tsy am'ireny ka tsy am'ireny le tediavina fa reny zatra le mamitaka rehefa fiangonana rehefa fiangonana zany tetezina mba hoe ialany le toetra ratsy sy ny fitondratena ratsy atao indrindra ny tenena saingy zao vaolana tsy azonareo mihitsy ve fanotaniko azonay mihitsy fanotaniko de hoe fa maninona ny sainareo no miteny hoe any amin'ny fivavahana ihany no ahafahana manana an'le fitondratena tsara nefa tsy mety voafaritra mihitsy le hoe satria hoe ahoana ny afantarina fa tsara fitondratena ry olo satria efa voafina le izy azo afenina le fitondratena zany de nefa nareo miteny fivavahana ihany ahoana ho any tonga de hoe tsy maintsy hoe fivavahana ihany ataoko amina manokana aloha zany zao hoe ny fivavahana le izy a raha ohatra anazy zao zavatra hoe ny ainako zany a de za zao taloha ohatra hoe na ny olona raha zany a tonga de tsisy tianary tsisy mampiditra trano ana satria zany za tonga de inona nidirana ozy ny talory zay a za zany tonga de fa tsy any mihitsy le resaka fano a izany afaka mamaly za mba hiteny kely azafady ny fivavahana de faritana izy zany hoe fitezana ny olona anankiray mba ho tsara tamin'ny teolojiany zay hevitra zay za tsy te olo non hevitra manoka zay fitezana le izy satria mahatonga asina zao ohatrany hoe ny police gendarme ohatrany asiana zany zao mba hoe
mpiaratsany olona zareo hoe tandremo manao ratsy fa raha manao ratsy ianao dia gajaina ary ianao zay zao azo ataontsika hoe afaka mampiova koa nge zao fonjy e fitaizana zaza maditra e afaka mampiova nge zany le tsy mampiova reny tsy mampiova zany fonjaka tonga am'le basy fotsiny mampaviova ka rehefa mataotra anao dia afaka hita hoe niova zany ny paozinao zany niova fotsiny ianao fa antery sainao matoranao miteny hoe maninona tsy maintsy fivavahana ka ny hitako vaolana fa fivavahana marina ny tetiava zay ngambany za moa zany tsy de tetitety fivavahana be oatra zao sady nareo ngambany ametrahako anazy hoe tsy maintsy hoe fivavahana zany satria hoe hivavaka ianao de hoe ho afaka amin'ny adalanao zany ianao ho afaka amin'ny aratsinao kany ara le tsisy mpanapaka mihitsiny le olona resatsika tsisy mpanapaka mihitsiny any de hoe za fiangonana maro mihitsy fiangonana ny tetezana natao fatisany isy raha miko manokana zany mamatra an'izay hoe de nareo mpitety reo mihitsy ny ara ny tokony hoe leo nareo mitady vaolona fa mbola ozy ihany nareo hoe fivavahana ny solution raha ny fahafantarako zany a raha fahafantarako zany satria be dehibe ny zarana liako de tsy raha amina mihevitra manokana zany de tsisy afa-tsy zany hoe izay zao Andriamanitra zao ihany no afaka manovana zay zany amin'ny eritretrako zany aloha zay mba hananao kan'izay fitondran-tena tsara zay fa raha ohatry zay tsisy fitondran-tena tsara zay akoatran'zay maninona ary zany le fitondran-tena any amin'le miantso Andriamanitra rehetrarehetra nefany a mitovy amin'ny tsy miantso an'Andriamanitra io indrindra atsika ny siriana satria zany ohatra za manokana zao mivavaka za tany ny tety a fa ny ataoko ihany nataoko ny adalako ihany ny adalako de hoe za nefa ny hoe tsy maintsy io Andriamanitra io ihany afaka manovana itsika moa hoe tamin'ny plateau an'ny RTV ACFF zany hoe matotsika zany ata amin'ny RTV ACFF de tafiditra ny misy fivavahana mazava vy moa zato reo radio sy ny télé resaka fivavahana ty zany a misy zay a mafantatra tsara mihitsy satria zay no eno radio sy télé de nahenao ny ao ny soa io indrindra le izy raha za manokana no zay de maninona de rehefa nahenao ny ao soa de eo am'izay zany no tsapako am'izay hoe zay mokony aloha mba andramako indray ty zany aloha mba andramako nanandrana firy taona ianao zao tamin'ny roapolo taona zao amin'ny 20 avril ho avy zao amin'ny 20 avril ty zany ho feny 20 taona zany zany hoe nomboka 2003 20 avril 2003 zay zany nantonga nanandrana aloha mba andramako indray ty de rehefa hitako lo izy fa tena nampiovana tena za mihitsy mahafantatra fa za moko za mihitsy matsapa an'lizy zany fa tsy ny fiarahamonina za tsy de mijery fiarahamonina neny fa za aloha ka za moko fa tsy de miraharaha zay fihaizavavan'ny fiarahamonina io fa na mivavaka na tsy mivavaka reny tsy maintsy misy foana manakihana fa za mihitsy mahafantatra ana hoe tena mandeha amin'ny fahitsina zany nonony efa za tonga tata amin'ny aosoa nahafantatra anazy a de zay zany nano tena hotazomiko soraisiko ary tsy mihainao an'izany izy fa zay zao témoigne azy zay fa tsy ao amin'le sujet atsika mihitsy zay alefa sary hoe misy idiran-kely de rehefa mbola sy tapitra kely misy idiran-kely satria karazana temona satria izay zany nahafantarako ka le sujet atsika fa maninona ilozanareo le fantany mako zany satria lasa olo sujet kely zany satria lasa mivadika témoignage ale izy ny ao amin'io zany nahafantarana le hoe fitondran-tena tsara anananao fitondran-tena tsara izay zany vao mahafantatra hoe fitondran-tena tsara aty nendandray zany a le izy zany a fieritreretan'ny olona hoe rehefa mivavaka zany ianao a de afaka hoe lasa miova manana fitondran-tena tsara mivavaka be ny fomba fitenin'olona mivavaka be zany ianao rehefa mivavaka kanefany a tsy hoe zay mivavaka rehetrarehetra akory de atao hoe tsara fitondran-tena daholo zay indray aloha zany ny hevitra be da be zany hoe mivavaka be mihitsy izy fa aminahy aloha tsy de ohatr'izay le izy fa miankina amin'le ivavahana aloha voalohany a de miankina amin'le olona mitondra anao satria misy fiteny hoe jamba mifampitatana hoe jamba mifampitatana izy de any akady izy roroa zany hoe miankina amin'le ivavahana zany mamaritra tsara le izy hoe atony tena izy a de atony tsy izy satria be da be ngeny mivavaka any fa le natonga le toetsaina hoa hoe any amin'ny fivavahana ny solution io
ka zay mihitsy le hoe le izy nitoetsaina zany efa voataizany zay mihitsy ny anao malagasy hoe mivavaka de lasa mivavaka be de hoe tsara zany za ty manao ratsy be makatsy ny makaroa ohatra zao jerena zay mivavaka rehetrarehetra ny velany any ohatra ny totra manao ratsy daholo de zay napatokana nendrika hoe mivavaka rehetra nefa manao ratsy daholo fivavahana any tady vahaolana misy fivavahana aloha kosa vahako misy fivavahana tena farak'izay hoe tsara zay mahatonga ana miteny misy fivavahana tsara zany ary mandeha de mandeha ny fotoana mahafinaritra be miresaka anareo fa tsy hoe tapitra le fotoana fa hiditra kely ahy zany any anatin'ny tany amin'ny fivavahana ny diranareo hoe any ny vahaolana ny antony de satria le fitondratena marina aloha le valim-panontaniana hoe fivavahana ny vahaolana fa de tsy hoe za fotsiny manadala fa tiako afaritanareo tsara ho tafita amin'ny mpiainy le izy hoe fa maninona no any amin'ny fivavahana ihany no vahaolana nefany a nareo teo ny teny a ary maro koa ngamba ny mpiaino any atokantrano mahafantatra hoe maro no milaza fa mivavaka fa misy araha mbola ratsy lavitra ny fitondratena ny mihoatra ny olona tsy mivavaka zay ngamba ny rahanareo irahantsika irahantsika mahita miara-mahita eny ampiaramonina de nefany a raha tena dinihana zany sary zany de tokony hoe makaleo ny resaka fivavahana zay ny normal zay natao anany teny hoe raha nareo ny teto fivavahana aza tokony nareo no toroka satria hoe zay ale zany mitovy any zay ale zany mitovy any marobe fa nefa nareo izy miovaova de leo izay de efa niteny resaka Yahoshua moa zany sa ny rina koa te hiteny be an'izay izy miteny io a de hidirako amin'izay ny sujet Yahoshua fa mahatonga le hoe any amin'ny fivavahana ihany ny solution zany a ifikiranareo sy ikaroanareo de ny fanahinareo no mahafantatra an'izay ny fanahinareo no mahafantatra hoe nareo ivelany tsotra mahafantatra hoe amina fivavahana ny solution zay aloha le izy zavako tsara fa kosany a nareo mahafantatra mihitsy ny hoe le fitondratena tsara de ohatr'izao ny fitondratena ratsy a de ohatr'izao ahoana le ohatr'izao teneniko le fitondratena ratsy na nareo eto amin'ny plateau na ny any atokantrano miara-manaiky fa ny fahotana ane reny fiakanjony bridany reny fahotana ane ny fijangajangany fahotana ane ny fidorohana zava-mahadomely fahotana ny fitenenan-dratsy ny rehefa ratsy zany a de fahotana mazava ho azy zany a tsy maintsy zay mpandrava fahotana ny vahaolana ho anareo ho an'ny rehetrarehetra zay de zay no mahatonga le fanahy mikaroka hoe fivavahana ihany ary le fanahy mahafantatra fa ny namorona azy ihany no afaka mandrava an'le fahotana satria ny namorona azy a tsy tia fahotana de nitety fivavahana ozy izy zansafa mitovy ihany le izy ny eo ihany ny eo mitety aho ozy izy fano fa ny eo ihany ny eo ny antony a tsy any amin'le mandrava fahotana le izy zay no mahatonga ana amin'izay manipy amin'ny any atokantrano hoe tsy rehefa fivavahana tsy ny fananiko mihitsy ny detahena hoe za mihitsy no nitsangana ho mpanohatra teo zany hoe fangamo tsy mivavaka ny ohatr'izao fa manao an'izao nge zareo e ary zay no nafanina nareo rehetrarehetra teo satria hoe ohatra amin'ny contre fivavahana zany za de tonga de nohan'ny rina fotsiny hoe zay fotsiny hoe zay mivaholana mitady fivavahana zay satria de sarotra be na mahalala fanontaniana hoe ohatra ny lasa amin'ny contre fivavahana mi-contre satria ny antony a tsy niavaka le izy tsy navahanareo tsara le hoe satria le fivavahana sasany a mbola mampanota mitovy ihany ka rehefa mampanota mazava ho azy a ho iteny ihany le fitondratena ratsy zay aloha zany de raha manaiky zany hoe anao zany raha hitady ny tena hitanao le ahafahana manana le fitondratena tsara de tsy maintsy any amin'le tsy mampanota
tsy maintsy adversaire-ny fahotana zany dia mazava ho azy ny adversaire-ny fahotana fa ny famasinana sy ny famarinana ary zay mandrava ny fahotana dia tsy nisy naravan'ilay fahotana afa-tsy ahosoa rery ihany ka na mitovy samy hoe mpivavaka aza no iantsona dia rehefa tsy miaraka amin'ny ahosoa dia mpanota ihany dia tsy mahagaga amin'izay le hoe afaka mody miafina le manao fitondran-tena mody hoe za mitafy an'izao sy n'izao fa ny atao ihany fa ny eo amin'ny ahosoa kosany teny zao ny sa dia ahitsiko kely hoe za tsy miraran'izay fiarahamonina any fa ny tenako aloha ny fantako ny tena marina izay ny fantatrao ny tenanao hoe za tato a vao tena nahita hoe zay a vao manana fitondran-tena mendrika tafahoana tamin'ilay tena mpanafaka fahotana zany zao ny sa tamin'ny ahosoa fa kosany mba ahoana moa zany raha misy zavatra tsara ohatran'izay azo tonga amin'ilay teny soratra masina hoe mena maimaimpona dia mizara maimaimpona ka tsy mety le hoe za tsy miraran'izay fiarahamonina any fa za zao fa asehoko mihitsy ny hoe zao no mampiavaka aminareo zao no mampiavaka na hoe tena le nanafaka amin'ny fahotana le niraisiko asehoko hoe mihitsy hoe tsy za le inona moa le filazan'izao sa azy to hoe ondro mitafy maninona ambody mitafy volo-janak'ondry ody janak'ondry tsy za zay fa za tena le zanak'ondry pura mihitsiny dia na le eo vao mipetraka le debatsika tamin'ny voaloha hoe hainy fiarahamonina ho azy ny manavaka tsy voatery amin'ny fitafy fa hainy fiarahamonina ny manavaka hoe na samy manao fitafy ohatran'izao artistia fa raha misokatra ny vavan'ireo tsy mitovy fiteninareo tsy mitovy mihetsika ny tananareo tsy mitovy ny ray dona kely ny ray opateny ratsy amin'ny tanana fa ny ianao ampanajana ampamendriana raha misy zavatra manafitoana hoe fa tsy mitovy ndray teny-dratsy no mivoaka fa ny ianao kosa mitabataba mametraka ny famarinana foana no mivoaka aminao tsy mitovy nefa samy tezitra misy miteny hoe nareo milaza tsy manota dia nareo zany tsy tezitra mitezera ozy ahosoa fa aza manota zany hoe ianao rehefa mivoadona ianao misy tsy nety taminao afaka tezitra ianao fa eo mihitsy ny anavana ny olona atao amin'ny ahosoa sy ny tsy atao amin'ny ahosoa rehefa tsy atao amin'ny ahosoa dia mandeha nylay kalatsy zao ty sy nyzao sy ny teny-dratsy vararaka fa ny olona atao amin'ny ahosoa afa mihitsy ny fanehoanany zany hoe fahatezerana zany fa mivadika hoanatra sy lesona ny azo avy eo rehefa misy olona tezitra atao amin'ny ahosoa ohatran'izay eo zany dia ay mamaritra hoe na nytany anareo hoe dia ahoana zany raha tena efa azo sandohana le fitondran-tena ahoana zany ny afahana amaritana amin'izay fa iry le tena tsara fitondran-tena dia ry le tsara tozy izy nirina hoe sarotra be zany efa sarotra be mihitsy zany amin'izao vaninandro zao tena mora le verina fa sarotra mihitsy zay le asanao hoe aseho zay le mission anao aseho izay ohatry ny ahoana tsy maintsy anehoako fa tena tsara fitondran-tena ny eo amin'ny ahosoa satria ianao tena efa resy lahatra amin'ny tenanao mihitsy hoe tsy manota intsony tena tsara le fitondran-tenako tena niova dia izay na tonga na niainga hatramin'ny hoe mihitsy aloha hoe afarito aloha le fitondran-tena ohatry ny ahoana fitondran-tena zany hatrany amin'ny maso zany mikanty fomba fijery hatrany amin'ny fiteny fa tsy faritina fotsiny hoe oe zany izy manao lokomena oe zany izy ohatr'izao fa rehefa tena hainao mihitsy no maneho dia jereo tsara fa raha tena olona tena mitsara mahitsy tsy teny anahy mihitsy hoe le be lokomena be ty tsy anao anazy zay fa tena hitsara hoe tsara be mifamezanao voninahitra ny Andriamanitra reo zay satria tsy le lokomenako mihitsy ny akoriny no ilazanao anahy fa manota raha miteny ianao na zay fiteninao zay fotsiny zao ne dia fa ratsy nefa nyza mety mahita anao tonga dia hiteny hoe aitsio kely aloha le anina mba ho tsara ianao samy hafa mihitsy zay nataoko hoe mivoaka avy any am-po hiteny amin'ny maso
misy rara izay tsy tadidiko tsara le izy hoe amin'ny masoko fotsiny aosoa dia hitsaranao fa tiako ianao satria amin'ny maso dia ahitana hoe tsara fitondratena ny saina tsy hita fa amin'ny maso ny ahitana ny saina mahita angamitsika fa miditra braona ohatr'izany dia fa indraindray mirecule aloha ifindra amiri fa ratsy saina be mbola tsy niresaka taminao ne le olona fa ny masony dia fa nahitanao hoe ratsy saina be ry olo ry dia indraindraynao rehetra mba malefadefa aiza moa nalalanao an'izany fa ny maso tiako atsongadiny eto izany a ny lesina tiako tsoahana tamin'ny korana moraly androany dia hoe miainga hatrany amin'ny saina hatrany amin'ny maso tout ce qui hoe anao amin'ny tenanao rehetrarehetra hatramin'ny cellule kely indrindra amin'ny tenanao dia anehoy a ny fahatsarany ahosoa izay nyraisinao asehoy ny mampiavaka ny ahosoa zany dia miaingany a mandeha fitafy a fa ozy nareo hoe ny mpisoloky efa manao fitafy ohatr'izao andana jereo masony fa kodikody ange izy ainao ne izy hoe tsy alazy izy fa ianao raha venao ny tena manana le fitondratena tena tsara tena marina ny atao hoe fitondratena tsara sy marina miaraka amin'le tsy manota intsony tsy manota intsony nao tsy olona mailavy zany ianao fa toa dia fantatra hoe olona misokatra ianao a olona mahafinaritra be miaraka aminao dia eo zany a azontsika amin'izay ngamba mamaritra hoe azo faritana tsara le izy afaka raha olona atao amin'ny ahosoa nandray any ahosoa tena tsy azo solokiana mihitsy ny hoe ry tsy haintsony manavaka nyry na tsara fitondrateny ry na ratsy fitondrateny ry fa mazava be zany zay hoe ny atao hoe manana fitondratena tsara dia ny olona afaka amin'ny fahotana rery ihany ka rehefa tsy atao amin'ny ahosoa tsy afaka amin'ny fahotana ka raha ohatra zany ianao any atokantrano tsy atao amin'ny ahosoa dia nefa ianao mety hoe fiakanjo sy ny sisa ao tsara sa fa ratsy fitondratena ianao satria ny akanjonao mety modimontina fa ny sainao ratsy saina ianao inona le sainao ratsy voalohany a dia le nanovanao ny anaran'ilay Andriamanitra zany ny ratsy sainao indrindra voalohany fitazomanao an'izany anaran'ny demono zany ara-tsy-tsainao voalohany zay dia mandeha ho azy dao ary tao samy tezitra fa samy hafa mihitsy no mivoaka eo tonga dia hita zany hoe hafa ny zanak'Andriamanitra miaraka amin'ny ahosoa tena afaka amin'ny fahotana dia iverenako amin'izay hoe tena vahaolana ahafahana mahita le fitondratena tsara le fivavahana araka ny tenin'irina hoe le fivavahana tena marina dia le fivavahana manala amin'ny fahotana izay tsy iza moa zany a fa ao amin'ny ahosoa miaraka d'accord aminah nareo eo amin'izay fitondratena tsara zay amin'izay atao amin'ny ahosoa zay amin'izay zany ny tiako sady amaraparanantsika ny fandarana afaka ivalaparanareo kely koa nefany a anazavanareo hoe ahoana amin'izay a ny fahitanareo any tenanareo tao amin'ny ahosoa amin'izay fitondratena zay a ahoana ny fahitan'ny fiarahamonina nareo manokana satria zamoa le teny teo iny a raha hoana manokana siriana dia za moa ny teny teo hoe tsy mirara zay fiarahamonina satria betsaka ny fanakianana zany efa hitako dia zay na tonga hoan'le manakihana fotsiny zany tsy mba mamakafaka tsy mahafantatra tsy mijery télé tsy mino an'le fandarana ohatra fampianarana mandeha ohatra na amin'ny radio na amin'ny télé dia tonga dia le manakihana fotsiny hoe nareo ahosa ohatra zao zay no natonga na amin'ny teny an'ireny hoe ohatra na manokana dia vava ny fiarahamonina fa ny fitondrantenako amin'ny ahosoa fa kosany ho anareo zay mahafantatra anay zany ho an'izay mahafantatra anay hoe satria zay moa zany mahafantatra amin'ny teny mihitsy ho an'izay mbola miresaka aminay hoe zay amin'ny ahosoa dia fantatrinareo tsara mihitsy zany ohatra zao hoe ny arivon'ny fiarahamonina zao ohatra ny hoe efa taonany maro no tata amin'ny ahosoa tonga dia mahafantatra mihitsy hoe voata hoe amin'ny ahosoa tonga dia mahafantatra tsy misy fisalasalana fa tonga dia hoe misy zavatra atao tonga dia mandeha ho azy ohatrany hoe misy confiance ianao amin'ny rehetrarehetra amin'ny fiarahamonina amin'izay rehetra lehanao any satria ny tena koa mpandehandeha dia hatrany amin'ny tany lavitra nandehanana any dia tonga dia fantatry ny olona ohatra ny tonga dia fantatry le olona ho azy zany hoe atokisany ty olona ty moa tsy maintsy misy foana ny fijerevana amin'ny toetra maro samihafa iny hoe le mitsapa toetra sy ny anina fa dia mahita tokoa zareo hoe
mivavaka marina rahanareo zany hoe le toetra zany Zay tena voalohany amaritana fitondratena ny toetra marina mihitsy satria eo sirana satria miteny zareo fa le fitafo azo Zay afenina mihitsy fa raha ohatra ny tena olona tsara olombanina tsy manota tsony tsara toetra ao amin'ny aosoa miaraka amin'ny aosoa le olona dia automatika nge le fitafy automatika fotsiny iny sisy fa tsy hoe tena any ianao ny amaritra an'le izy zany akory tsy midika hoe ay zany na pataloha kely sy ny anina zany vehivavy dia me ka matoa ianao manao an'iny efa araka iny ny toetranao iny matoa ianao manao short hatrany apoto be makorelina ny toetranao dia lozika ianao ohatrany makorelina foana ka le tiako sipihana kely hoe ino moa le farany teo iny hoe tsy ohatra vavaka taloha zany tsy zay mpivavaka rehetrarehetra zany dia hoe manana an'io fitondratena tsara io fa rehefa tsy tonga aty amin'ny aosoana ao na ivavaka ianao na ivavaka ianao na izy an'Andriamanitra ivavanao any rehefa tsy aty amin'ny aosoa tokana le mitondra na iaty dia hitanao amin'ny télé sy ny radio dia ny ambasadoriny aosoa iny zay iny rery ihany zay ianao vao manana an'izany fitondratena tsara zany ary azay ianao mahazatoka any tenanao mihitsy aloha mahazatoka voalohany indrindra Sirena teniteny zay le résultat hita ato amin'le miaraka amin'ny aosoa mihitsy zany tiako asongadinina kely hoe rehefa miaraka amin'ny aosoa ianao a dia afaka amin'ny fahotana dia rainao zao raha olona vaovao mahita anao ohatrany hoe misy taona ma tsy miadevitra aman'olona eny an-dalana eny dia ahoana mahafaka amin'ny fahotana anao izy tsy mahafantatra anahy fa ny tena mahafantatra zany zao a dia le olona mifankahita amiko a mifankafantatra amiko a misy zao tena nyteny anao mihitsy hoe ianao izy tsy afaka tamin'ny kafe raha tsy mivavaka izy ny teny tsy izany teny anazy fa izy ny to dia ny teny automatika dia raha miasa aman'olona ianao zao a ohatrany hoe resaka vola any izy manana ohatrany hoe manana ny ralahany eo daholo fa reo tsisy atokisana fa ianao ny atokisana zany hoe le vokatra azo avy amin'le fivavahana zany le toetra foana satria raha le kafe mantsy a be dia be fivavahana tsy misotro kafe a zany hoe reny zany mbola azo efenana ohatran'le akanjo teo reny fa le rehefa tena anananao le toetra tsy manota tsony dia automatika ho azy daholo le fekanjo tsy misotro sy tsy manao an'izao ohatrany anahy manokana zao a dia tena ampisehako amin'ny fiarahamonina mihitsy zany hoe za afaka amin'ny fahotana zany naiza lehako dia tonga dia ampisehako amin'ny fiarahamonina hoe zany ny ao amin'ny aosoa dia rehefa hitany ianao hoe ohatrany mahafinaritra koa tsy rivavarifa tsara toetra beko ny azy zany to dia zay lalana lehako rehetrarehetra dia ampisehako na n'olona miaraka amiko arany raha ohatra hoe misy teny hafahafa na ohatran'izany dia za tsy maintsy miteny foana hoe ohatran'izao ny ao aminay a fa aza miteniteny zavatra hafahafa ny azy zany hitsy fotsiny izy za tenitenena satria izy rehefa mandona anahy dia tsy zakako rehefa mandona anahy le teny dia tsy zakako dia ampisehako eny amin'ny fiarahamonina hoe reny a rehefa manao tsara toetra dia ny azy zany ny hafatrako a dia isitona kely amin'ny olona rehetrarehetra zay mahita anahy mihitsy ny azy sy manaraka anahy indrindrandrindra fa nisy tsy haiko lehilahy zay ny resaka tamiko dia mifampiresaka izay sy izy dia izy moa zany ohatran'ny hafahafa dia tonga dia izy ny teny avy mivavaka ve ianao dia to dia fantan'le toerana misy anahy a dia avavavaka teny Ambohidrapeto vao niteny an'izay moa dia tonga dia niteneniko hoe ohatran'izao dia nifampiresaka teo moa izay sy izy dia izy zany rehefa tena niresaka dia tonga dia izy mivantsy anahy hoe ianao izy mianara baiboly zany ndray ve ho any nampianarana baiboliko ny tompo fampianarana baiboly ary ao aminay izy mantsy anazy zany dia niteniteneniko toko sy andininy teo moa izy dia afa izy nresaka Andriamanitra foana dia izy niteny hoe nenainga osy izy zaho osy izy nianatra doctorat sa théologienne zay zany niteneny fa Jesosy any to dia nitena zay izy ny original amin'ingo izy fantako hoe eo iahosa matoa zany zavatra zany ho enao za mahafantatra tsara théologienne tsy mahafantatra zany teny zany matoa zany teny zany ianao hoe Jesosy ny sy ohatran'izao na inao le fampianarany ambasadoriny ao soa zay dianao fa aza mandainga eto anatriako eto tsy nahay an'izany ianao tsy nahafantatra an'izany ianao dia za miteny ianao hoe ianao raha mahita anahy amin'izao fotoana izao miantso anao midira ty amin'ny ianao efa nahita marina ihany dia midira ty amin'ny fanjakana masina efa nahitanao mihitsy ny marina dia midira ty amin'ny fanjakana masina sy izay mahafantatra anahy rehetrarehetra ianareo mahita ny toetrako hitanareo tsara eny amin'ny fiarahamonina eny manasa anareo tsara fitondratena za tsy manaiky ny ratsy zany na inona tenenao rehefa rasy tonga dia efa itsitsiko any daholo ny zavatra rehetra zay ny raha ny anahy indray aloha le fitondratena tsara tena marina mihitsy ny hoe taty any aosoa aloha no nazahoako hoe fitondratena tsara
fa za zany raha hoe tanam-piarabelona sy ny ianao zany tanam-piaramonina samy teny amin'izao hoe anananao le fitondran-tena tsara tena samy mihitsy aloha ary samy tena ary teny misy mihitsy manodidina ave hitanao hoe matsapa an'izay hoe manana an'izay fitondran-tena tsara izay ianao hanomboka ianao niaraka amin'ny ahosoa e raha manodidina aloha zany zao dia matsapa tsara mihitsy ny manana fitondran-tena tsara za satria nalalako an'izany raha reo fianakaviako zany aloha dia tsisy mampiditra trano anahy mihitsiny fa nonona eno izy mivavaka nonona eno izy mivavaka dia mivavaka moa be da be fa hoe mivavaka amin'ny ahosoa dia napiditra tranary nandray anahy fa za eny amin'ny vavahady dia diandreva va dia tsy tafiditra ao an-trano fa rehefa na eny mivavaka amin'ny ahosoa dia niraisin'ireo tsara zako ary na amin'ny sakafo ary hoe dia miteny an'ilay anarin'Andriamanitra tsy izy dia teneniko hoe tsy izy ho aty fa iahosoa ilay Andriamanitra tena izy dia mba linaliana moa izy iza moa zany satria io a na afaka anahy io satria efa fantatra andreo tsara zany le zavatra niainako sy nataoko teo aloha dia mahita tsara zany reo sy mandre mahita hoe io le fa za zany efa niaina tao anatiny hoe adalana tena faratapony zay tena ary nikolaizan'olona mihitsy fa rehefa tatany misy ara olona mbola tsy nino hoe tena ivy hoe vavaka marina fa manaraka ziska tonga hatrany am-piangonana mijery nony amin'le fitondran-tenanao ve no navoasitona an'izay nony amin'le fitondran-tena ny anahy indray zany tena miseho azy eny anivon'ny fiarahamonina eny zany le fitondran-tena tsara ananako atao amin'ny ahosoa ny antony nilazako hoe tsampan'le manodidina zany ny fitondran-tena tsara zay ananako manaja automatique zareo raha ohatra zao hoe misy olona zany miaraka amiko ka hoe miteniteny foana be fa rehefa miaraka amiko tsy mahasahy miteniteny foana eo anatrehako zany zay zany tena hoe atsapako hoe tsampan'le manodidina zany eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'ny lalakale hatrany ampiasana rehetrarehetra any ny fahatsarany ny fitondran-tena miaraka amin'ny ahosoa zany to dia manaja na automatika mihitsy ny manodidina zavatra hafahafa zany satria miampita any amin'izareo koa le fitondran-tena hita ety ivelany amin'ny toetra rehetrarehetra mahafinaritra saondry hiditra fanontaniana hafa aloha zany za fa ohatrohatr'izay daholo sady mamaly nareo no afaka mamaly nareo nefany misy indray zany mandeha nitanjona mbola averiko any nitanjona eto amin'ny fandaharana ary ny tena fototra nanorenana an'le fandaharana minitra kely sisa tena fototra nanorenana an'le fandaharana dia ny hoe tonga le misy mantsy zany olona miditra ato amin'ny ahosoa izy nefany tsy hoe olona hoe vita batisa na ohatra zany fa le ataontsika hoe vahiny misy koa nefa olona ataontsika hoe efa vita batisa fa niala tamin'ny ahosoa ohatra fa ahitana fihetsika ratsy fitondran-tena ratsy any ivelany any fa mbola voatonona foana le anarana hoe olona ao amin'ny ahosoa reo olona reo tiana atanjontsika eto amin'izay zany dia hoe atao hoana ny manavaka ny hoe tena le tena mbola miaraka amin'ny ahosoa sy le hoe tsy ao amin'ny ahosoa fa mety hoe vahinona sainareo foana izy dia tonga mazoto foana makany fanitony ataony any fa nareo zany le efa anisany hoe efa tena miaraka amin'ny ahosoa ahoana zany ny anekenareo sarin-javatra ohatran'izany hoe voatonona ny anarany ahosoa amin'ny fitondran-tena ratsy ataony any dia le manavaka an'izay zany atao ampiaino ahoana amin'izay sy ny mpijery ataony ahoana ny mahay manavaka hoe tena mbola miaraka amin'ny ahosoa ty olo-tiana olona efa tsy ao amin'ny ahosoa ty olo-tiana olona efa niala amin'ny ahosoa ty olo-ty ny ataony aloha dia somary mba fitipitianina dia miteny mafy ianao ny anavahana zany dia ny fihetsikanao eny amin'ny fiarahamonina anaporofo ianao hoe tena hoe tsy manao ratsy tsy tia ratsy mihitsy ianao ohatra hoe misy olona zao akaikinao ohatra miteny ratsy dia tena teneniko mihitsy hoe ratsy zany tsy mety amiko le anavahananao amin'le hafa le fanontaniana dia ny anavahana amin'le hoe milaza hoe ato ihany dia voaporofo amin'ino hoe ianao tsy tia ratsy tsy mahay mandeha amin'ny ratsy mihitsy ianao zany satria miaraka amin'ny ahosoa dia tsy mahay mandeha amin'ny ratsy mihitsy
dia miseho eny amin'ny fiarahamonina eny hoe iny mbola miaraka amin'ny ahosoa satria izy raha tsy mety manao ratsy satria ahosoa tsy manao ratsy tsy tia ratsy dia automatika tsy tia ratsy. Tsy teny ny anavahako an'izay indray aloha le hoe olona misy ohatrany hoe misoloky fotsiny satria za koa zany mahita hoe misy olona mihitsy koa amin'izao efa manao azany mihitsy hoe entiny solokina le ato amin'ny ahosoa hoe za koa ao izy nefa ka izy tsy ao dia izy zany amin'ny fihetsika ny aloha dia efa ahafantaranao an'iny satria fiainany olona io mety tsy ho hitanao fa mety sendrasendra moa amin'ilay teny siriana teo koa moa hoe masony ihany dia efa ahafantaranao any toetrany olona io sy ny fiteniny fa ndraindray nefa izy tsy misoloky ka tsy misoloky mihitsy izy hoe olona ato fa ny olona no efa mahita azy hoe olona bakany amin'ny ahosoa io donc olona amin'ny ahosoa fa le fitondran-tena nefa tsy araka le lazainareo raha iziko fotsiny hoe eo amin'ny fiteny zao ohatra ny fitenin'ny olona io tsy hitovy amin'ny fitenin'ny olona miaraka amin'ny ahosoa mihitsy zany. Izy moa zany ny anavahan'ny olona hoe atao amin'ny ahosoa sy ny tsy ao amin'ny ahosoa raha ohatra ny aminahy za tena adala be indrindra mihitsy tena fiarahamonina tena faran'izay adala be mihitsiny nefa rehefa tonga tato amin'ny ahosoa za tsisy an'izany intsony dia fantatra tsara automatika za hoe vavaka atao amin'ny ahosoa. Ahoana ny ahafahana manavaka le olona efa niala tao amin'ny ahosoa? Ny ahafahana manavaka le olona efa niala tao amin'ny ahosoa reny tonga dia hitanao hoe ny olona zany raha vao atao amin'ny ahosoa izy dia tena hoe mipetraka tsara hoe matahotra na dia hoe anao ratsy kely raha ohatrany hoe tsy mety ohatrany hoe tsy tia zany le olona hoe afapaotana tena tsy tia fa raha vao ohatrany izy miverina zany hoe tato amin'ny ahosoa izy ka miverina fa tonga dia na io ratsy rehetrarehetra hoe akasitrahany daholo lasa miaraka amin'ny Andriamanitra tsy izy ny sasany raha vehivavy izy na dia hoe tato amin'ny ahosoa ny ahafantarana azy vao mivoaka tato amin'ny ahosoa dia efa mipataloha mipetaka ka lehilahy tsy maintsy mipataloha dia vehivavy ka teny lehilahy ry ahoana teny lehilahy indray raha vao ohatrany izy hoe mpivavaka tato amin'ny ahosoa izy zao dia le miverina amin'ilay adalana ataony taloha tena ny olona nefa mety tsy mahita ny any tokantrano hoe tena izy manao adalana fa izy mety mbola miafina foana hoe mbola ao amin'ny ahosoa tsy mahavita miafina ireny ahoana le atratrarana zay le mafisy fotsiny iny hoe tsy mivavaka miaraka amiko iny ka tsy mivavaka miaraka aminahy tsy mahita an'le olona ne anao tsy afaka hiteny an'izay fa le olona tonga dia hamaritra an'izay hoe ahoana nareo tsy hoe anaraka any dia hiteny tsy ao io ka ny ahafantaran'ny olona hoe tsy mivavaka atao amin'ny ahosoa intsony izy jerevany tsy mandeha sabotsy jerevany tsy mandeha lahady mandeha intelo nefa raha tonga dia vatany izy ane tsy mpanota izy sanao ka hita hoe aminandray ny avahana amin'ireo fotsiny izy manaratsy any ahosoa izy tsy voatery ary izy koa mpanota aminandray aloha zany ny ahafantaranareo hoe tena io le miaraka amin'ny ahosoa fa misy mantsy ny olona tonga fotsiny mivavaka ao fa ny fitondran-tena le ratsy zay le fa misy koa nefa efa atao mihitsy fa miala misy koa dia zay natao ny ambasadorany ahosoa Batisa ihany zany fa natao Batisa ihany koa niala fa izy rehefa niala dia niala koa le fanamasina dia lasa tonga dia manapaka rehefa ny anavahana anazy hoe mbola atao amin'ny ahosoa izy na tsy atao amin'ny ahosoa ny atao amin'ny ahosoa aloha voalohany rehefa nafahana indray mandeha dia tsy mety mandeha amin'ny ratsy intsony fa any hoe manao ny tsara foana izy amin'ny fiainana andavanandro hoe tsy mety miovy iny fa tena hoe me tsara foana araka le tena hoe ny tsara dia tsara foana ny masina dia masina foana tsy mety manao zava-tsara ratsy mihitsy na ny kely ary fa tsara foana ny ataony fa tsy atao amin'ny ahosoa izy koa tsy hoe miala izy dia mazava ho azy aloha fa tsy maintsy mivilana mandeha any amin'ny tsizy ohatsy hoe raha lehilahy izy zany zao raha tatao amin'ny ahosoa izy zao tsy mijangajanga iny mihitsy ny ataony voalohany zany hoe raha atao amin'ny ahosoa izy zao tena manao zavatra faratapony tsara fa raha vao mivoaka izy mbola hoe tena hoe pira tena moa zany zao hoe pira lavitra noho ny any ivelany indray ary tena hoe mbola pira lavitra satria tena mahavita zavatra ratsy tsy eritreretin'ny sainao iny faratapony ratsy ny vitan'iny vao miala atao amin'ny ahosoa iny ka reny mihitsy moka le misantoka zany dia hitanareo any avilany any hitanareo tsy tonga ty amin'ny ahosoa hoe reo mivavaka amin'ny ahosoa nefa rehefa manao ratsy
ohatry ny hoe aty aminao sasa manao ratsy zay mihitsy le tiana tonga ny aminareo mihitsy ny hoe ahoan'ny fomanavanareo an'ireny zany hoe olona ny ala tamin'ny ahosoa reny fa tsy miaraka aminay tsony reny de tsotra be na mataranareo an'ireny efa nytenena fanazavaina teo ny aty amin'ny ahosoa ohatra zay zao amin'ny ahosoa tikatra ny aty amin'ny ahosoa de tsy mahay manao ratsy ary tsy tianao ratsy ary tsy tianao zany hoe mifahotana ny miala voalohany ary reny olo reny vao miala aty amin'ny ahosoa de mazava ho azy fa tsy maintsy very nanota raha nanota ray izy de manota roa izy raha manota folo izy tamin'le mbola sy tonga tato de manota roapolo manota fitopolo izy ny voalaza zany hoe raha fito ny voatany de lasa fito lavitra noho lasa tena ratsy zany vao miala amin'ny ahosoa zay ny amataranareo ary tsy maintsy fantatrinareo eny reny ry mpianao tokantrano sy mpijery zay ngamba ny raiza manokana sirena eny azy nafinaritra be niaraka taminareo fito mianada valo tao anatin'izay adevitra kely zay adevitra kely fa navitana napita zavatra be le izy de fitiniko zany le izy hoe ny fitondratena de misy ny tsara misy ny ratsy ary rahantsika rehetrarehetra mafantatra zany ary rehefa hoe ratsy de mazava ho azy fa fahotana zany ka ny afahanao zany manana fitondratena tsara de miala am'le fahotana zay vao tonga am'le fitondratena tsara de ny afahanao ndray afaka am'le fahotana de miaraka am'le Andriamanitra tena nanafaka amin'ny fahotana ary ny afahanao ndray miaraka am'le Andriamanitra tena nanafaka amin'ny fahotana de mahita an'le tena nirany de ny ambassadeur-ny ahosoa Ziadia Elia zany ary ataony batisa ny any tokantrano ndray manazava hoe ohatry ny ahoana ary le fitondratena tsara nareo fitondratena tsara atao amin'ny ahosoa de mazava ho azy am'izay tsy mahay manota intsony zay de tsy ahitanao tsiny zany tsy ahitanao tsiny eny amin'ny maso tsy ahitanao tsiny eny amin'ny vava zany hoe tsy mijery ny zavatra ratsy jerenao ny maso tsy manao fihetsika ratsy fihetsiky nao mbola mpanota ny masony tsy miteny ratsy ohatry ny fitenin'ny mpanota ny vavany ary tsy mihaino zavatra ratsy ohatry ny fiainony rehetrarehetra zay mbola mpanota ny sofiny ny fitafiny mazava ho azy mame voninahitra ilay Andriamanitra nanafaka azy amin'ny fahotana ny toetra sehoany de vokatry ny fahadiovapony vokatry ilay rano fanafana amin'ny fahotana zay korinao anatiny de zay aloha ny abeny ao am-po no mivoaka eny amin'ny olona satria efa tsara ny fony tsara ny sainy tena madio de tsara ny fitondratena ny automatika olo ny fiarahamonina tsara mihitsy ny olona atao amin'ny ahosoa satria amin'ny mahazay hoe tsara fitondratena zay tsy manana olana eo amin'ny fiarahamonina satria tsy misy mety hamailomailo azy na hampatahotra azy amin'ny lalakalehany satria nandeha amin'ny famarinana sy ny fahatsarana foana ny atao amin'ny ahosoa ny anavahanao kosany hoe ahoana ty olo ty ve mbola ao amin'ny ahosoa sa efa niala tamin'ny ahosoa sa mety mpandalondalo fotsiny ao fa tsy tena mbola le olona tafiaraka amin'ny ahosoa de izy mbola mahay manao zay ataonao na olona efa tato ary izy no niala kanefa ny mety hoe mbola mipetrapetraka mety tsy miova ny fitafiana ohatran'izany ohatra de mety heverinao ve hoe atao amin'ny ahosoa fa afaka sainao mihitsy izy anao an'izay ataonao fa ataony tsisy tahotra tsisy fianahanana fa ny atao amin'ny ahosoa kosa avy hatrany de mitsipaka ny hoe tsy manaiky hoe anaka raha tao mpanota aza manaiky hitondra anatra anao isitona anao hiditra ao aty no ataon'ny olona atao amin'ny ahosoa mba ho afaka amin'ny fahotana ohatranazy fa tsy anaiky ho tominao ho mpanota fa kosany raha olona efa niala tato indray izy no teneninao ohatra hoe tahin'Andriamanitra ianao Andriamanitra tsy izay tononinao any saotra manaly izy tsisy olana aminy zany tsisy tahotra aminy zany teneninao izy hoe sotro kely ve misotro izy menao toky izy mitezitra izy hitanao izy fa miteny ratsy ary mandeha fotoana ratsy lavitra no enao ndray ary izy na ny fiakanjony na ny fitondrantenany na ny vavany zay le tian'izao ansana napita teo zany vao may ratsy lavitra zany hoe mora ny anavahana azy fa na de mody mamitaka eo aminareo ary izy hoe zay atao amin'ny ahosoa ohatr'izao de jereo fa enao mbola tsy tato amin'ny ahosoa ary mety mbola azy riranana ny toetranao mihoatra ny toetsainy toetra ny fotsiny de efa hanavahanao sy ahafahanao manavaka le izay na tonga anany tena hoe décortiqueko nanino moa zany tetitetehako tsara mihitsy le sujet mba ahafahana ndreo any tokantrano manavaka ny tena olona miaraka amin'ny ahosoa sy ahafahanareo misafidy ihany koa hoe tsara ve le miaraka amin'ny ahosoa sa ratsy ary ahafahanareo tonga saina ihany koa hoe
tsara ve le afaka amin'ny fahotana sa ratsy ary ahafahanareo ihany koa manaporofo hoe tena misy ve le afaka amin'ny fahotana sa tsy misy. Dia faharoa ihany koa sady famaranako ny anavahanao ny olona ato amin'ny Ahosoa sy ny niala tamin'ny Ahosoa dia ny olona niala tamin'ny Ahosoa mihitsy no vavolombelona manaporofo fa tsy manota intsony ny ato amin'ny Ahosoa satria rehefa miala ato izy avy hatrany izy dia manao ratsy ka matoa ianao mahafantatra olona niala tamin'ny Ahosoa zany dia nafantatra azy tao amin'ny Ahosoa ne ianao zany. Donc raha fantatra izy tao amin'ny Ahosoa dia hainao azy ny mampita hoe zao io tambola tao zao io rehefa tsy ato. Zay ihany angamba dia mahavaly an'ilay fanontaniana dia isaorana be dia be nareo any tokantrano nanaiky nanaraka ny fandarana korana moraly arahanareo indray amin'ny herinan'io toy izao misaotra be dia be anareo valy mianadahy ny vahiny sady nijoro vavolombelona ihany koa dia mirary anareo valy mianadahy mba hitsoratra amin'ny farany ho vavolombelona Ahosoa amin'ny lalaka le rehetrarehetra. Fitondratena ny moralitsika tandroany dia aseho amin'ny fitondratena ny momba ny Ahosoa amin'ny lalaka le rehetrarehetra miainga amin'ny volondohatsika hatrany am-paladiatsika hatrany anatintsika hatrany ivelany dia voninahitra ho an'ny dada Yayavasy Ahosoa saotra ny Valérie Rova Dosy Yavitra dia veloma amin'ny herinan'io toy izao indray. Veloma daholo. Korana moraly, korana moraly. Fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF. Iarahanao amin'ny Siriana Andriatafina Valina. Korana moraly, korana moraly.